vava ray feo dimy. I feel good. Efa ao? Maheno zay nareo? Maheno. Allo? Dadabe efa maheno anao zay? Andraso aloha azo tapahana le. Zay fa tapaka le any. Mirava le aty. Iza moa zao miresaka amiko zao iza. Ratsimba kely. Ratsimba kely Venetra lava. Dada Bernard lesy Maraina izy zany Dadabe sady miamiditra vatana lahy eto resaka tsy hita moa lesy zay ambala fa de asisiky le ragoty kely resaka eto za koa fa ela mito no mba ho hita tavy ho anareo rehetra zay mijery zany de zay vo salama tsara ve nefa Dadabe? Kely amizany azafady manjady le paraka atao ampotsofina kely. Dada Benardy zany eletsy nahafantatra an'izay lahy le tsy mba manana teny Atsalavy izy nanao an'le lasinasa nanamboatra am'izany nakeny ambodinambotsy eno zany zay no natadiko azy letsy ka miresaka atao tio aho zao nohatrany hoe inona moa ty teo ririndasa tsy sarona moa lesy ny filaza azy zany miasa andasa aloha fa ty koa manahirana kely le ambon'le any le kriska mampiangola lesy mampanjolanjola mety ho anjola miasaky laziko teo androany angamo letsy fa 520 mene akevitsy ny tokony tsy fiasana androany fa hoe ahoana ngatsika motsy de Afrika letsy zay mbo fantanina mipezaka anankiray aloha raha misy azy mavaly mavaly soone efa very mikoso verdi fa manaramorona ony very lampo mankanaty aly fa zao ny resaka atao aloha de alohatsika mbo tsy miala fantanina faharoa nanao miala lesy ty resaka alika nataondray miboza le toetra nalika ray fomba nalika ray resaka alika ray afafany lesy zany raha mety anandy fomba namboa resaka amboa fomba namboa toetra namboa resaka amboa tamboa iranga letry le maika fa nahita amboa mitaingy tamboa mangala zao voankazo le ty izy mianika de tsy hainy laha hoe avesy zay lesy fa tsy de betaka ny resaka fa nanahoana tokoa ny resaka amboa le hoe ny amboa mivovo de mandoa vola be de be zay ny anankiray de inona moa le resaka anantaniko teo fa ngo de adino tena lozako lesy ty laza meriko ty izy moa lesy ny anarako teo zay mba patsivoa de tokotokony ho firy taona de mba patsivoa izy zany naran'ny vadiko taloha mba patsivoa ary raza dino mihitsy teneno rehefa tokony hijanona fa zay koa efa ela sa vetivety zay tsy anao resaka be de be fa so de everindre retahina ndray hoe hitady azafady fa tahina vehivavy le resahako fa tsy le lehibe nareo zay ny fandehany fa rehefa aveo mbola miditra lesy fa lazainy olona midongy aoko nyeny mpamolona ary tsy mahavelontsony ny tenako maika afeny tanimbary hoe madingy fa tahoana lesy fa nivorona tsy maintsy miandy ny vokatra zay vo afaka efa tokony mijanona velesy aby tonga de tapao ino moa lohatelin'izy ty I feel good. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy
misy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mareva iny zay manasa olona alasy mahitaratana lavilatra misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikaninkany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana e mahasana ny tontolo mpiainanao Orange. Conectadaku tukimpahanteraku nizanaku samitiku silalaiku fachacha ari samiriku mbau sambacha sana chitiatinuku nivadiku sirorai tampu Suki sizandikyu Hafayani mama Neni mamaku Nirai tambu kiati Azunkinandu nivati Luaranu tiare Kati atarubantena naka nauluna ikata nefizono makata lapayani mama neni mamaku Botanisa pisai Antoni Tukuni de rakuni Akantuni Fari anitena Azukutuka Belai Fataruba quasi tampuka Karasenda taichau Nyewambavaku Simba ulungkafafani mamaku Hafayani mama Neni mamaku Nirai tambu kiati Azunkinantu nivati Luaranunci arepizanaka Kati atarubantena naka Nauluna vidata Nefizono makata Apayani mama Nini Nirai tambu kiati Azunkinantu nivati Luaranje arepizanaka Kati atarumampena Rivotra! Nauluna idata Nefizono makata Rivotra! Hafayani mama Neni mama Rivotra!
Ampidira za koa tsisy miteny hoe ao mety ahoana le tiany fandeha ty asan'ilay sy ny tsy matitra ty. Allo ny sary aloha zany tsy de lavorary fa atao inona moa ny endriky dadabe anary dadabe anary zay mba dadabe anary mba mampiseho tare zany sao de mba matiamo madimozely be zavatra hitranga de teny satroka fa iny le taloha fa tsy le nanaovany le niady tamin'ny ady lehibe faharoa fa le satroka sy le solomaso satria ny maso efa lasa tsy de mahita ka rehefa tena mitazona sao tsy tafita ny tsy haiko izy dolo moa ny ao zany fa ny eto zao de zalamy sambikibiky ndreto ny sary nefa za mba miezaka de aloha rehefa mba miverina io zay vo any ato misy soratra hoe marina mafy mahita dadabe laifany ty ato amin'ny ilany ny mpanoana ny fandarana eto lesy misy hoe imika misy mitady inona lesy ty mika nefa mika io ny tsy afaka androa misy toy ty raliva nga le ty raliva io tsy rairika be raliva de toy tombany alamino lesy aloha amboary ao aloha vo midrako zay mbo efa nanao metimety ny fomaraina niaraka amin'ny sobakaka ndray ve lesy no teto daholo io lanaka ny tsesy eo an'lany sariko za nga lesy anadany masomary tsy fa za manaraka ny tsarako ampidiro ary ro vaveo fa ohatrany tsisy ambary raha vo tsisy sarika io atao inona no ino le ty fampotra za zalany dadabenary de ohatran'izao hoe ny poziny sary ny satroka ambony de nalany ambony fa tandremo dadabenary tsy ary vovony fa te poezie de forsena fotsy zao le manjo tsy mba resako nono fa ndeha manentsy fondro rehefa tsy mahazo de mihinana akondro fa de mitondra vola ny lotsy mety sola fa de arotsaka ny tsiakana sy ny toto isan-karaza zay midira laisanao de le faso mahafinaritra le irany besa teo i besa sy bolo moa izy iny sa izy tsy de tadidiko so rehefa avy indray miditra fa vena tsy alava taiza hoe izy molo ali ty tsy alavany akaiky ny ranondrenaromanana ony le ty retsembaromanana satria de ny ambany teny reo ohatrany ramadany sorafy misy satroko very ro tany ozy le tanora namako ty zay fa rofa avy eo fa dadabenary mametraka ny fanotaninany tsy mety misy valiny reny azy de izy mamboly izy amizao satria na kofine na tsy kofine aloha za no aniny iny ty tsindrona amy sandry ty vaksy misy mijery andreo mbola forme be izy sady izy ty razana manao bakely aty za ve mba mahazo amin'io efa ngamba ndraiky efa zany intsony iny ndray rakotomena maitso ralova mirabanao ralova aloha hidra aloha ny ankizy namana zany fa sao de tiano namampany fa nivaritra be korotana tsy izy trony andalata zany fa de nifesindresaka no mitatatata fa niala lavitra kely ty anaty aly nify jereo fa tsisy banga tsisy miala zay zany lesy tsy dadabe ndrasirilina kory fa raha poezia misy atotona nety za le tsy midadabe anary io manatona kely aloha bakely amy sary de nitsotra sady foy ny oetia fa tsy volary rivotra de ny kely fa mampahory rehefa tsy voaloky ny vava ny fitiavana lay reny mbola afako ioka hafa to tsy akiteniteny nefa enoko mitafa tena marino tena marino ny fitiavako any mamo tsy mivaky fa mafonjo tsara kotrika mafanam-poko ao izy manonjo tsy mba mila orokoroko tsy
tsy mba mila safosafo fa fitia miray fototra mandramaty tsy alazo oela velono nenetiako ny fitiavako any mamo tsy mivaky fa mafonjo tsarakotrika mafanampoko ao izy manonjo tsy mba mila orokoroko tsy mba mila safosafo fa fitia miray fototra mandramaty tsy alazo oela velono nenetiako de nitsotra sady fohy ny oetia fa tsy voalaza de ny kely fa mampahory rehefa tsy voaloky ny vava ny fitiavana lay reny mbola afako ioka hafa to tsy akiteny teny nefa enoko mitafa tena marino rivotra tena marino ny fitiavako any mama tsy mivaky fa mafonjo tsarakotrika mafana ao ampoko izy manonjo tsy mba mila orokoroka tsy mba mila safosafo fa fitia miray fototra mandramaty tsy alazo oela amin'ny fitora sasany mariny zao eto Madagasikara manomboka ny fandaharana rivotra am'izao lera zao rivotra miarabantsika tompoko ary dia ialana tsiny lehibe amin'ny fahatarana ny antony dia miankina amin'ny tena tsy azo ailika amin'izy aniza mihitsy fa de no ny antony ara-batako tsy ailika amin'ny ao atokantrano akory ny aza fa de ailiko amin'ny tenako no ny antony tsy fahaizana mandahatra fotoana sy mandamina zany amin'ny fotoana tokotako zao de anay aby zay miarabantsika menakavy tsy maty fo amanainy de miarabantsika natratra iny efa niraba ihany kay omalika za mbola sy niarabaka miaraba anareo mpiara-miasa miandrandra sahady ny fetin'ny reny fetinao an'io roneny ka isokatrany vava miaraba tokoa dia anterina ny araba efa nataon'ireo namana omaly tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecôte zay indrisy betsaka ny miseho ho kristianina tsy mahalala akory fa ny sasany zany ary moa tsy mahafantatra kay ono araka le interview natao tamin'ny radio teo hoe rehefa miresadresaka ny olona miaraba tratry ny Pentecôte zay vao tonga sainao izy ay moa Pentecôte tokoa zao de eo mahatonga nameritreritra hoe rehefa any amin'ny fivavahana hafa ohatra ny Islamo tiako tenenina manao fety de adinidininy ve hoe Eid Mubarak zao tena ohatrany tsisy an'izany fa tena tadidiny mihitsy ny Islamo fa ny kristianina ohatrany le kristianina mitonona ho kristianina fa misy kristianina tena miaina an'izy kosa aloha na izanatry zany aza fa ny fetin'ny Noely zay tsy de tena ahafantarana loatra ny maha-kristianina io fa de fetifety firoporona fotsiny fa ny maha-kristianina de ny Paka ary ny Paka ary ny Paka hatrany zay ihany ny tena maha-kristianina ny kristianina fa ny ambinambiny io de ohatran'ny fety ny firoporon'ny raha olombelona fotsiny atao fety ny Ascension ny akaran'ny Jesoa any an-danitra atao fety ny Assomption ny akaran'ny Masina Maria zay tsy ombonako hevitra ihany fomba fitenenana hoe Masina Maria efa miteny hoe tokony Maria Masina le izy fa lasa miteny frantsay hoe Sainte Marie de nadika fotsiny amin'ny teny malagasy hoe Masina Maria fa tokony hoe Maria Masina le izy tena dinihana amin'ny mahateny malagasy ny teny malagasy de tokony Maria Masina le izy le Maria Masina ka tsy hoe ty fanalana ny finoana nge zany tsy finoana nge zany fa fitenenena malagasy hoe tokony le anaran'le olona no atao ao aloha zay vao mipetaka ny mahamasina azy ohatrany hoe tsy haiko rakoto mpanotra zay ny tokony izy ravao mpanotra raha vao mpanotra rakoto ravao mpanotra fa tsy hoe mpanotra ravao
andeha ho any mpanotra ravao eny izy moa le sabotsina mena le malaza be zay tenen'ny laza ravao e ravao mpanotra le izy fa tsy hoe mpanotra ravao keno zany tsy masina maria ny tokony ho izy amin'ny teny malagasy fa maria masina assumption ankalazaina fa misy olona tsy mahafantatra hoe assumption zao de ankalazaina daholo ty fetifetim-piangonana rehetrarehetra ty kanefa de tsy mbona an'le olona hevitra akoriny hoe inona ka izy io tsy fantany akorina efa nanazavazava ihany ianareo eniko tsy tapatapaka tamin'ny omaly a ialako tsiny moa zany fa tena tsy tao anatin'ny programako mihitsy ny andeha hiakatra aty Antananarivo renivohitra aty satria raha antarehimarika hita am'izao fotoana zao dia am'ireo olona enina maty raha Madagasikara voan'ilay coronavirus de ny efatra veto Antananarivo daholo avokoa ka tena ohatra mampanahy ihany le izy satria aty aminareo aty nge zany tena misy an'le izy tandrema fa misy an'ilay fatin'olona be da be tsy be da be moa zany misy trangan-javatra zay tena tiako hitarihana saitsika efa nitenenina teto amin'ny radio ihany izy ary notenen'ny bandekama tao anatin'ny vaovaony fa de nisy dahalo nanafika 300 lahy olona anie zany 300 lahy manafika tanàna kely anankiray antsoina hoe Benonoka miandro vady somora tsy an'le izy le fanontaniana mipetraka midongy atsimo le izy fanontaniana mipetraka omaly hoe dalo ndray ny atahotra atsika dalo ndray no atahotra atsika hoe ny filoha am'le nanokana n'ilay toerana manokana iny de ny apitsony iny zany afaka apitsony iny de reny zalahy manafika 300 ohatran'ny hoe miantsy le rony miantsy manao fanamby mihitsy manao défi zany manao défi satria mampiseho izy hoe zay koa ne matanjaka zay fa sao de lazainareo fa hoe zay matahotra anareo ary 300 izy tamin'ny famoahana ny andian'ny zandary izay nataotao ambositra tamin'ny farany herinandro teo ohatra zao de nanambara ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie hoe aza matahotra ny dahalo ianareo fa ny dahalo tsy nianatra miady no ianareo raha tsy hoe dahalo manamboninahitra ny ala nga hoy izy ny sekretera mpanjakana aza matahotra ny dahalo ianareo fa zareo tsy manana basy ara-dalàna akory ny aza fa raha manana izy de voafetra ny isan'ny bala any aminy ny aty aminareo rehefa lany ny balanareo afaka maka any amin'ny magasin d'arme ianareo nianatra ny ady nandritra ny 5 volana zareo nga nianatra ny ady zany fa ity ny zavatra tsy voateny ary tena tokony ho ao anatin'ny sain'ny olona rehetrarehetra ny dahalo mahalala terrain fatany daholo mihitsy ny kizo rehetrarehetra amin'ny toerana io ary misy kizo ao amin'ny Benonoka any Lavarata izy zay raha tsy diso ako ny anaran'ilay commune any Bidongy atsimo zay mifantatra fa de any amin'ireny toerana ireny no iafenan'le dahalo 300 lahy manafika 2 miaramila maty ary nisy fokon'olona maty tsy haiko firy nisy amin'ny fokon'olona maty nisy maromaro fa meny zalahy io ngamba rehefa aveo nisy fokon'olona maty ihany koa de resy tosika resy ny fokon'olona sy ny miaramila resy 300 lahy kosa de aveo midoran-jalany tanàna zany hoe ny tianatenena zany tena zava-doza be mihitsy kanefa ny solombavambahoaka tany toerana de miteny hoe anisan'ny tany milamina nge midongy eny tompoko raha midongy ao an-drenivohitra de milamina hoy ny olona avy any zareo midongy be nge mavoana azy misy mampikonikoa ny anaran'ny tanàna eto Madagasikara fa ny tena ohatrany hoe zaho any fandraisako anazy Francis Larissa sur les mecs sur Ikeo de ohatrany hoe tena manao défi le rony hoe tena tairo ary ohatrany hoe somary manahirana any mantsy mieritreritra hoe tapitapiko tonga de vitanao miorganiser olona 300 hoe andaotsika 300 anafika alataky de ohatrany mampieritreritra lalana ihany aloha le izy efa misy organisation efa matipaika be le izy raha kofa voalamina manko natao hoe bande organisée zay efa le rony daholo mihitsy efa voalamina zalahy zany satria le tany Tsivory zao aloha tena fantatro mihitsy le tany amin'ny toerana nisy any remena bila satria de nambaran'ilay zandary zay niaraka taminay nanamafy ny fandriampahalemana niaraka taminay satria anisan'ny natahotahotra ihany ny tena nitsofoka amin'io avaratry Amboasary io de nandeha de niarabe de nandeha ozy izy le zandary hitanareo tendrombohitry io tendrombohitry io dia ataotsika hoe raha manao dia tongotra avy amin'ny arabe eo de eo amin'ny adiny 2 eo tazana eo akaikikaiky eo le tendrombohitra eo ny tendrombohitra io no fipetrahan zareo ary ao ny kizo itoerana ary ao ny tobony zareo fa ireo raha izao ianareo mandeha makany zara raha misy olona fodina Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma,
Sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 000 arrières et le bouquet ultime est à seulement 50 000 arrières pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Fantatry ny itiavanao ny yaourt chocolé satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono tena izy. Hafa ihany ny atolotry ny mpamokatra malagasy ho antsika. Tena hafa ihany ny yaourt chocolé. Maivana somary eritrery vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe. Efa haintsika na tsara ny tsirony e. Ianao koa ankafizo hatrany ireo fotoana mamy miaraka amin'ny yaourt chocolé. Chocolat, ny tsiro tena izy. Vaovao be miaraka amin'ny Itel. Smartphone A37, les téléphones One Reach. Plein écran HD+, WaterJob 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka iteveroyana ilay téléphone. Mémoire interne, 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh amin'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, lay safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubay, be otrikay, mety ho andretra. Kubay, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Azafady kely ange, Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany. Ary tena mbola hafa koa, le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra, dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimby tsisy rano isasana, na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia mampahafantatra antsika rehetra fa hisy fanaovam-bakisiny eto amintsika hoentina miaro sy miady amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Izany dia atao manomboka ny 10 Meo avy izao manerana ny distrika 720 eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Hoentanina amin'izany ireto sokajin'olona manaraka ireto: mpiasan'ny fahasalamana, mpitandro filaminana, zoky olona 70 taona mihoatra, olona manana aretina mitaiza toy ny diabeta sy tosidra avo, ary ny mpanao asa sosialy. Isoratra anarana eny anivon'ny distrikan'ny fahasalamana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo mpisehatra ara-tsosialy. Eny anivon'ny Braonio lafitra isan'ny sokajiny ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana mpikambana. Eny anivon'ny commune ho an'ireo zoky olona 70 taona mihoatra. Eny anivon'ny fitalehavana amin'ny sahanan'ny maha-olona sy ireo ratsa-mangaika any amin'ny faritra sy distrika ho an'ny mpitandro filaminana. Eny anivon'ny tobim-pahasalamana fototra ho an'ireo olona manana aretina mitaiza toy ny diabeta sy tosidra avo. Ary eny anivon'ny Amadia izay akaiky indrindra kosa ho an'ireo olona mikambana sy manaraka fitsaboana ao aminy. Toerana anaovana ny vaksiny dia eny anivon'ny hopitaly sy ireo toerana voatokana ao amin'izany. Koa manentana anao ary anao vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Mamaipon, tsy terena ary ny sitrapo fanaovana vaksiny. Isika rehetra manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita no miady amin'ny coronavirus. Toanany vahoaka Amerikanina. Amin'ny Angleterre ny fanomezana tsara indrindra amin'izao fety mireny izao. Fiainaka ampahoditra zato isan-jato amin'ireo vokatra voafantana ho an'ny eny. Fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra aigle d'or toy ny kavina, bracelet, porte-clés, tolotra manam-petra. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny bouquet Canal+. RTJ amin'ny Valy Maraina.
manaraka tany ny fandaran'ny RDJ nareo amin'ity maraina ity tonga somatsara eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manasa antsika rehetra anaraka izany atamin'ny farany. Ny tsy fandriam-pahalemana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Manoloana ny fanafian-dahalo anjato ny tany amin'ny tanàna telo tao amin'ny kominy Ivondro na i Lavaranty teo aloha zany distriktan'ny Midongy Atsimo any amin'ny faritra Atsinanana dia efa nandray andraikitra tanteraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana Zandary Tafika nanomboka ny tamin'ny fotoana ny tsangan'ny fanafiana ny 13 Mey tamin'ny 3 ora maraina izany. Tsara ny mampatsiafa dia talo anjatony tokoa no nanafika tamin'ity tanàna ity. Nisy ny fandorana ny trano, ny fangalana takalonaina nataon'ireo dahalo ireo tamin'izany izay miisa 3 ary efa avitra somatsara. Nisy ihany koa ny fokon'olona mpanaradia namony ainy izay nisa 17 miaramila namony ainy anankiroa tao anatin'izany fanarahan'ity izany. Nanoloana izany rehetra izany dia fepeta entitra avy hatrany no niraisin'ny teonevon'ny zandarmariam-pirenena tany an-toerana napetsika ireo rasa mangaika rehetra toy ny kompania, ny brigade ny poste, ny brigade ny gendarmerie, ny poste avancé, ny poste fixe, ny détachement autonome de sécurité na ny DAS, teo ihany koa ny détachement spécial de sécurité na ny SS. Ny avaty andrenivohitra fanjakana foibe dia nandefa fitaovana mahery vaika toy ny angidiby fiara mifony vy, ny drone, ny fitaovana mahery vaika entina anenjehana ireto dahalo ireto ary nanome fanampiny amin'ny miaramila zany entina anenjika izany dia ilay antsoina hoe élément opérationnel à titre de renfort. Nanambara moa ny ministry ny fiarovam-pirenena fa dia tsy anaiky raha tsy azo ireto dahalo ireto ary miverina amin'ny vahoaka avokoa ny fananany izay nangalarina rehetra. Eo amin'ny pejin'ny ekonomia kosa dia taorian'ny fiantona noho ny ady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus teto Madagasikara sy maneran-tany mihitsy dia isan'ny tsy afabela tamin'izany ny orinasa Ambatovy. Amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mihodina tsikelikely izany orinasa Ambatovy izany ary efa nisy mihitsy ny fanonanana kobalta nataon'ity orinasa ity taorian'izao fihodonany tsikelikely izao. Tsara moa ny manamarika fa ny orinasa Ambatovy dia isan'ny mandray anjara be amin'ny fampihodonana ny toe-karena eto Madagasikara. Mahakasika ny akon'ny alatsinain'ny Pentecoste kosa dia toy ny fiainana andavanandro no hita teto andrenivohitra tamin'iny andron'ny alatsinain'ny Pentecoste satria dia saika ny sokatra avokoa ireo magazay lehibe rehetra, nisy ihany koa ny fivarotan'ny olon-drehetra tamin'ny tapan'ny maraina ny andron'ny alatsinain'ny Pentecoste iny. Izany araky ny fadian'ny fanadihadiana natao dia ho fanoherana ny asabotsy noho ny fiboina dia nanararoatra ny varotra ny olona ny andron'ny alatsinainy. Hita ho voaja ihany kosa nefa ny fepeta teo amin'ireo tsy fitangorongorona sy fitsangatsanganana satria dia nanisy azy zany dia andihan'olona vitsivitsy tamin'ny faritra efa lavitra ny tanàn-dehibe no saika nahitana an'izany olona na fianakaviana kely mba mivoaka ny tokantranony mba mandeha eny amin'ny faritra ivelan'ny tokantrano eny miala ny rotoroto ny fihiboina. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena amarana antsika ny fampilam-baovao amin'ity maraina ity. Ankoatra ny antanterana izay somary mangingina amin'izao fiandroan'ny herinandro izao dia mitodika any Eropa ny saina rehetra satria dia amin'ity farany herinandro ity ihany tokoa no toto-saina ny lalao famarana ny amin'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny Eropa amin'ny baolina kitra na ny LDC izany izay efa nandrina ny Manchester City sy ny Chelsea rarahany samy Anglisy fa ankoatr'izay ihany koa dia afaka andro vitsivitsy dia anomboka ny Euro 2020 izay ho tanterahana amin'ity taona 2020 ity. Andihany fa 20 ity tanterahana amin'ity taona 2020 ity. Ny mampiavaka azy amin'ireo andihany 15 lasa dia noho izy tsy firenena iray no andray anazy fa saika manerana ny Eropa dia andray an'ity Euro 2020 tanterahana amin'ny 12 Jolay 2020 ka hatramin'ny 12 Jona 2020 ka hatramin'ny 12 Jolay 2020 ity. Isy lalao 20 ho arahana mivantana amin'ity Euro 2020 ity ary firenena maromaro araky ny fanambara teo no andray sy anatotosana an'izany Euro izany fa ny fimaranany
sy ny manasa-dalana no saika any Angletera avokoa no anaovana izany rehetra izany. Ho arahantsika akaiky ihany moa ny vaovao mahakasika an'ity euro ity amin'ny fotoana anomboany sy andehanany. Ateo indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity mametaka ny veloma mandraparesaka ho amin'ny rahampitso indray tsy mitsahatra ny manentana tandremo fa mamono ny coronavirus variant. Veloma tompo. Rehefa tena mitandrina ny olona tsirairay dia voasakana ny Covid-19. Ry olom-pirenena sakana ny Covid-19 fehezony rendrarendra hisakanana ny corona. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Isaorana ny bandekama nanome an'izay vaovao fitim-baovao nomeny teo zay zay mbola andresika momba an'le tsy fandriam-pahalemana foana izy satria ohatrany hoe nandefasana miaramila amina angidimby zay tany amin'iny toerana iny de eo ny tohiny am'izay tsy fantatra hoe nanahoana ohatran'le fiandrasana ny valin'ilay autopsie satria nanahoana tokoa zao ny valin'ilay autopsie an'ilay dokotera natao vaccine de avy eo ohatrany mampiheritreritra mantsy le izy satria tena am'izao tena ao anatin'le fiainana mihitsy ny hoe ahoana ny anaovana ty vaccine ty hoe inona ny tena antony mahatonga ny olona any velany ho somary malailaina ihany anao an'le izy ny sasany eny safidy mihitsy le izy ka de mampametra-panontaniana tsy ataony vaccine de eo am'izay le mamperitreritra am'izay hoe inona ary ny tena mety ho vokatra ty ary ny hoe ahoana ny faharetan'ilay vaccine ihany koa zay mbola tsy de tena lisy ny laza koa hoe raha ohatra ka atao vaccine ianao de hatramin'ny rovina no voarona iny vaccine iny mbola tsy tena nisy ny laza izy io ary le vaccine zay tonga koa hatramin'ny rovina ny fitahirizana azy azo tehirizina ela be ve izy raha ohatra ka manaja an'ilay température hitahirizana azy hoe eo 2 ka hatramin'ny 20 degré raha tsy diso ny an'ity AstraZeneca ity fa misy ny any amina miiba 70 degré any le izy ary kay tsy fiteniny hoe degré Kelvin kay fa degré Celsius ny fiteny de Kelvin ny fanaraka aminy fa tsy degré Kelvin fa Kelvin ve Klein sa tsy Klein Calvin Calvin iny fa hitanao ma slipoka hitanao ma boxer anaka misy soratra hoe Kelvin izay mahavy anao Calvin vita chinois ny anao io matao izy magnano Kelvin vita chinois efa Calvin la iboka Kelvin foana ianao kely Kelvin ianao nakagny za boka tsy hainao za goly barea za tega mariny manao le Covishield io ny indiana zao manao an'io verina manao io ny kanadianina koa verina manao an'io ino moa izy teo hoe tsy hitadidy tsony mety izy akevitry ny hoe iantson'ny rina kely de anjony zao raha riva raha ohatra ka ny rina kely mety tiakana de za mamboatra toto resaka vaccine natao teo moa zany mety aminay moa zao ohatraa zao de mbola tsisy nanoratra anarina aloha zany amin'le izy fa ohatrany manahitra koa le vaovao hoe misy fihetsiketsehana hoe mandresy dalo de andraman'le dalo loko ahoana izy raha tsy mbarina ahoana moa lesy le fitenin'ilay seneny tanàna hoe dalo manandro ka de ataony dalo mandralo fiteneny tanàna dalo masika ny dalo masika ny dalo dalo trarafana de ary dalo betsaka loatra ny nalainy azavainy laha ao zay rehefa aveo fa le dalo tena zahatra mahavarina de zao zalahy ngamba mampiasa makina sa calcule masina calcule zalahy tonga de telonjato na de ahoana misy mbola tsy afaka nandeha zany zalahy fa telonjato tena pile mihitsy mandeha de ao fa maninona ary le rony mety ro bifolo sy telonjato mety ho 70 sy 200 fa hoe ngamba mety
natratran'ny koronadalo le izy ny anankiray ty le ohatrany misy anabavy koa mbola mba te hisoratra am'le resaka vaccine azavao tsara lizy fa tsy midika hoe memena koa ny olona no mitady fanazavana fa zao io ny olona tsy zatra miova zavatra ny andavanandro rehefa zatra nanao tambavy izy zatra nanao hevoka izy zatra ninanarona komamay miaraka amin'ny tsy landimilay izy sahirana tsondrosondrona am'izay marina zany aza fampimenmenina hoe mivevanareo hoe tsy mety manao hoe ataovy azo any akatoko ny olona fa maninona izy fotsiny maisatra ary fa maninona ny misy man satria be debe mifamofa ao anaty lohany ao ka raha ohatra misy tsy resy lahatra ao fataro hoe fa maninona moa izy zany no tsy resy lahatra so de tendray nanafika ny dalo ndray de hoe isan'indray nanosika ny dalo avy anirizina izy raha tavela tia taminarivo koa azafady aloha fa mahatsikaiky le izy aloha fa mianay zany ary aloha mba jerenao zany le fahaizana amin'ny école de guerre l'école de guerre ataovy zay aloha zany mba jerenako zay kosa loko mba taire le démonstration am'le vahoaka fa mafy le resaka dalo ny dalo de manafika de mamaly isan'ny tafika tena mafy ny dalo ry zareo tsy mandalo fa de ny tanàna no tafiany de tsy nahitany adirima tamin'iny fa tsy rarahako rehefa avy ndray le sery tsimbarimana ka tsimbarimana navy any Tsalava ataovy le poésie lavalava de aza vaon'ny olona ny dikany dalo e so de verin'ny olona fa dalo zay aloha natao oka mahavarina anangy le fanafian'le dalo telonjato le rono manafika de telonjato le trano may zany hoe nandoro anankiray isak'olona zany tsy de misy farinanana zany le rony zany mieritreritra zany ina zany ao an-tsain'ireny renyle mpanafika reny zany amin'ny fotoana reny ole ty atero zay mahavita mandoro betsaky ny retsika de ray an'lahy de itsy an'lahy telonjato nandoray ava de fokon'olona 7 le maty de maramila anankiroa 7 isan'le fokon'olona de maramila anankiroa fa ny zavatra fantatra aloha de hoe resy le fokon'olona ary nitsoka nakany anaty ala nandositra zareo de nanjaka teo amin'ny tanàna io fa mbola petraka foana ny fanontaniako tsy hoe manozongozona sanatriany vava fa mamon'olona 7 ny dalo maramila anankiroa tsisy miteny ny mpiaron'ny zon'olombelona fa rehefa dalo anankiray ny vonon'ny fokon'olona de oaoaoa be de be raky ny tanàna raha petrako ny fanontaniana zany ombako manana zany fanontaniana petraky raha eriky zany ka tsy te hita volaniko anareo apeleo telefoniko iny aiko avy nareo fianakaviana ay jaja tena mahavarina an'ala izy ary mampieritseritra foana raha ohatra zany apeleo telefona nisy nangala tsy tany Anjanahary marina tsy Anjanahary ny eriky zay rehefa le dalo no voasambotra ka ohatra hoe voatifitry ny maramila i delona kely wa eraky ny tanàna ay zason'olombelona eraky ny tanàna eraky ny tanàna fa rehefa dalo namon'olona efa jato sy arivo tsisy miteny tsy mba misy fandrama mihitsy ny eraky ny tanàna wawada olona ka nampinainana ny olona tam'le delona kely olona hafa indray aloha le voalako voalohany zay vao tena le tsy maintsy misy dommage collatéral tamin'izy voatifitra mihitsy no mpiaro ny zon'olombelona hoe aiza ny zon'olombelona manina hono tsy nety nantsabony fa navela ny jininika ny taty eraky ny tanàna fa rehefa any États-Unis rehefa misy olony ratsy ohatran'ny reny tsy vitany hoe arakaraky le état tsy vitany hoe vonona le olona misy état mantsy mbola mandala an'izany hoe vonona le olony ratsy fa ny fatiny olona io tsy azo alaina fa mbola atao mihina ny fatiny ihany koa le fatiny io satria ny fanagadrana any États-Unis dia misy fanenjehana azy atambatra ohatra ianao sady nanompa mpitandro filaminana migadra 8 volana ohatra zany ianao namono olona migadra 10 taona ianao sady nampiasa fitaovam-piadiana tsy nahazahoana alalana migadra 5 taona atambatra reo rehetrarehetra reo ka misy olona any États-Unis migadra 300 taona zany hoe rehefa maty ianao ny fatinao mbola tsy alaina mbola atao mihina ny fatany ihany koa tsy misy azy izy amazy mikitika ny fatanao fa mbola migadra koa ny fatanao ka tokony atao an'izany koa aty satria anisan'ny zavatra mangidy amin'ny gasy zany hoe very faty zany de aleo very any ny fatany fa ny tokony hamarina fotsiny hoe idelona kely tokoa ve eo mantsy le olana so de misy miteny tsy izy iny maty misy ny delona be le voatifitra aloha tena le ry
fa le hoe naninona le ratranony raha ohatra ka mba mba nasiana an'ilay feky mba tsy andehanan'le raha mijiny inika eny za tompoko de manana namana zay tsy ho teneniko hoe iza sy aiza fa de miasa amin'ireny mpanenjika dahalo tsy dahalo ka mpanenjika fa iza moa lareo zalahy e tany filamina zahay tany filamina zahay fa iza moa nareo zalahy tany filamina zahay tany filamina zahay miaro ny fireneny zahay tsy tadidiko tsy le hirany tadidiko ary tsy magnetso io bandy io a dia polisy ary tena manenjika jiolahy eto Antananarivo renivohitra ary de miteny izy fa za de tsy mitsitsy ozy izy aloha tsy mitsitsy ary vao mifanena am'le rony ny antony anankiray ane tena mahakivy ny polisy mahakivy ny zandary mahakivy ny mpitandro filaminana voasambotra le olona de aterina ny tribonaly de migadra de hita mirereny anaty fiarahamonina indray tena ilay rangaha anankiray zay olon-dehibe eto firenena izy am'izao fotoana zao mitana ny grady ambonimbony ihany izy manamboninahitra ambony tena ny teny mihitsy izy ary niady izy ary lasa ny fianakaviany ray no ny fanafika tamin'ilay fianakavian'ilay tompona andraikitra ambony ao amin'ny fitsarana tao amin'ny tanàna zay nipetrahana zay niandraiketana fa de tena miteny izy fa voapirofo fa ianareo amin'ny fitsarana io de misy zavatra tsy mazava ataonareo ao ary de fantatra fa misy dahalo manao kolikoly ialana tsiny fa teneniny zany satria zavatra enony sy ainan'ny olona na de tsy hita pirofo azy misy dahalo manao kolikoly ambony latabatra de manome an'izao tsy izao any reto tontolon'ny fitsarana tontolon'ny fitsarana dia votsitra moramora ilay olona voasambotra anika tezitra ao izy tena tsy hoe tezitra amin'ny asako fotsiny fa tena amin'ny maha olombelona satria atramin'ny vady aman-janako rehefa tady kitikitihan'le rony hoe tena rehefa ianao indray tsy anaiky fanarahana ifampirarahana de tena ataonay mihina mifatinao ianao sy ny vady aman-janaka ao zany kosa ozy izy ka tena voasambotra le bandy teto Antananarivo io fatako izy izy sady mifatotra menota izy fatako ane mivady lahy hitako ane zanaka lahy ena raha zanaka lahy marina mafy tonga de riatako aloha tonga de riady priapriako gadrao ary zalahy rao gadrany laisany gadrao ary zalahy rao gadrany laisany fa vonoko le jolahy vonoko satria vady aman-janako no lazay mifanaovany vengeance satria voasambotra tononony hatramin'le fianarana olombelona tompoko reo polisy reo olombelona reo mba ohatra tsy ihany ko manana fo sy saina mitepo ka noho zany za tsy aza mitady ny vady aman-janako anaty Facebook tsy any any izy mikorotarotana any aminazy any fa tsy aty ao anatin'ny page Facebook ao anatin'ny compteko zany mba izy any vadiny Francis Turbo izy any zanany tsisy any zany tompoko ao mba tsy ho atafian'ilay sany moatsy zany mahatonga anaty mitelefona mihitsy rehefa any ivelan'ny ty radio tika rehefa any ivelan'ny ty radio ty za tsy mitelefona mihitsy mba tsy afantarany olo hoe aizy iny tena resaka marina zany satria za olona mpandehandeha lava le miantso azonao zay tsy tsoko mihitsy eoko le resaka le dahalo sy le ana zay moa sa tena azoko tsara mihitsy le atezera le mpitandro filaminana izy mpitandro filaminana nianatra manokana ny resaka le hoe fotony zero sentiment ianao manao zavatra fotorotoro fa ianao zany amaha olombelo tsotra anao civile anao fa rehefa voentaka iny ray mandeha ianao ka misy mpanendaka tratra rehefa aveo ka amin'ny lako ianao de misy tsy maintsy misy zolona mele aza vonintsy fa zao hoe hoy aman-tsenareo tsy mbola naratra voentaka nareo tsany aminao fa rehefa ianao tratra vohendaka maratra tsy tafatsangana nitra fianao voaolana raha ianao voaolana ray aman-teny zany la ho hita laza hoe mangiry rehefa hitanao zany le kiloty rovitranao lehilahy le nanolana ny laminy avy niasa le namana na io akoho tsy mampitahijery midina amin'ny tonela ino moa zany itsy Ambojadova de nanana safidy izy hoe hiakatra ho aty Antaninarenina sa anitsy ho akaty Anosy fa nandresy lay feo anankiray hoe any Anosy lesy fa lavitra be zany hiakatra eto zany fa nendahan'le rony amin'ny andro amin'ny 7 arivo fa ny tena nampalahelo sy nampimendrindra lay barovitra sy lay kiloty rovitra avy tsy mba anao valany efa katalamy lay be ozy mampalahelo zany amakivaky an'iny ampe filoha andava mambo manapatoka zay lesy nofoko le
na nofeny zany ahako efa ho tapa-bolana angamba se vao endaka dia misy bakiraro sy liporovotra oay tena nalakely oay de tsy manao rehefa ohatrany le reny ry tsy vonoa zalahy fa sady felahana mafy be pa ela le sy papandoatra zao ihany nykatalilaja ianao zao ny akanjo tao anatiny de zay ma tsy niantony le hoe le resaka le hoe misy alahelo ho an'ny fokotany raha miteny fokotany anankiray hoe saute hectare atsimo zao ohatra ary zay tratra tao tompoko dia efa nisy no nodimandry mihitsy be ina nodimandry lay mpanendaka maty ny filazany reny mba tenenina miaja batry nodimandry izy tapitrandro raha olona matin'ny corona namoiny ainy raha olona matin'ny corona fa reny mpanendaka reny maty gli nefa ninona ho ataony lahy maty ala tsy samiditra eny amin'ny faritra atsony mbola misy ihany kadaladala mitsotsofoka eny fa noho ny le atezerana mantsy de zao lasa tondra lalana fisotsofoana any amin'ireny cité ireny ary azonareo an-tsaina tsara tsara faritra iny ato tanàna anankiray malaza be ato koa tanàna anankiray malaza be amin'ny judo erany Afrika cité eny dia rehefa tratra zany dia misy mamono mihitsy nisy maka tena lahelo nisy de zao hoe mpandeha ho an-tanàna mijorojoro miandry ny anabaviny na miandry ny zokiny miandry hoe avy miasa de mandray tomobily fa tonga de nipotehindry le rony fitainy satria ny andahany de lasa misy atezerina ohatran'izany zany anatin'ny olona io satria le izy koa misy an'izay mihitsy zany izy hoe tratra le bandy de io fa nidoboka de rehefa aveo ivoaka ihany ka noho izany ma tsy iverena antsony aloha tonga de faiziny tsy teneniko ny toerana eny amin'ny maha olombelona ho zany fa misy maka le fijery olombelona de misy fijery juridika de arakarak'izay fomba hijerevana an'le izy sy ny ohatra zany arakarak'izay fiainan'le olonan'le izy ihany koa no mahatonga an'izay za zany taloha tena piaro an'ireny mpangalatra reny aza daroana ranga izy fa hitanao zany akanjo fovitina de ohatran'le maimbomaimbo zavatra reny le izy de na miaraka amin'ny tenisy tsara be etsetretra na anjavona tsita nga efa nisy napiditra le akanjoko le na teo iny ny nito zay naran'le mpanampy tam'izany le nito fa napidirinao anga le zay anontaniana fa hitanao am'izay zay le atao hoe ninja fotorotoro de tsy maintsy mifanoroka kely am'zalahy rehefa mifaneny tratra le rony hoe arabaina lesy fa tratrasomany tsara dia ny amony tena aingana amin'iny ny lohako sy ny kioako dia fankehitriny fa olona ny ovavofa tsy manohitra ny eo ananany eo misy charbon regony batery nao zany matory iny de manao inona ary zany de verina fa lelika zany fo am'izay anao marina tsy eo tsony le charbon anankitelo lelika io zany raisany eo sy azo alaina vilia ao an-trano vilia ao an-trano azonareo an-tsaina mihitsy vilia ao an-trano baronne fa elanela tao tanaty radio teny lelike baronne ka tanaty radio fa elanela ka tena tezerana be mihitsy izy tataraiky zany vilia ianao zany ao atokantrano ao an-trano ianao petrapetraka amin'ny salon sotran'izany lakozia somary mitokona ary ambadika ary ianao ao gagy ianao avy eo satria ianao zany mifanarana hoe anjaranao manasa vilia zao de ianao ndray ianao zao tonga zany leranao andeha anasano vilia amin'ny zareo vilia anaky efatra pile lasa daholo marina fa ary marina fa ny vilany teo misotro teo lovia no teny gasy fa tsy vilia mety foana fa azonareo an-tsaina tiako tenenina fa porcelaine foana io di vaisselle fa nanjavona le izy vareny no maso miteny daberna reny zakay lasy teo le vilian'la toizan'la rehefa aveo fa ino izy teo za ko anankiroa ihany no vilia ampiasaiko ny fa za moa tsy mipetraka ato efa mba manao vatany eto atotran'le ragoty le resaka dahalo hoe mpitandro ny filaminana sy le AstraZeneca ty no tena mbo resaka le dahalo ne tena marina apatsorana mahitsy fa za ne taloha maramila garde forêt taloha manana basy zay taloha miambina ala de misy namako rasolo zay ko niaraka amin'ny bagrita ao Antsalava manana basy koa zany misy manana pilitra fa le olana tamin'izany ne tamin'izao manana basy toly fa za tena milaza mahitsy jerenareo ne ino ity marina enina amby roapolo jona parady be reo maramilo reo karotina ve
Ce matin, j'ai Martin Brie, sauveur libre, intégrité, j'ai me désolé, bébé, per le reste, j'ai me tiens un parat, velndrirana sy tena ranisany rala de voaro misy sika rehetra tena voaro ka mba zay mbo angatany be deaibe nareo de mbo ataovy zay mety le rehetra fa za koa zao zavatra no vomariko fotsiny aloha mafy be le fiainana le zao fa nareo ohatrany tsy mahita ve le rehetra ndreny voatra ohatrany de misy le maro miaraka manafika rehetra sa ve hoe mahoatrany dolo kofine de matahotra zala savy hoe le mody tsy teneniko fa eferetiny laisany koa tsy fantatro mety fa zay mitsy fotsiny zany i dadabe nary garde la forêt taloha ny basy olana misy miteny hoe resaka tsy voaofana ny dalo fa voaofana kokoa zany maramila tsika tsara zany alefa azy hoe alefa barea za koa zany manao ny tafika malagasy zandary atao barea koa alefa barea ataovy betsaka maty na bola na maramila moa zany maty zay mahafinaritra zay raha iady amin'ny resaka dalo zay mba atsipoko hoe ampidiry koa ny resaka fampisehoana zay mba nafaran'le tovolato de reny le maramila asavy miasa be deaibe miditra hoe pijery ray maramila ray tsy mahazo mievina tsy mahazo mikoka tsy mahazo manala masoka ao alefa sonira laisany ray aloha ry eo tsy mahazo manatona ty ampijery azo atao zany dadabe nareny mbo miandro vola mahatonga misisika ao andry le maika ao ny vaovao momba ny fanatanjahantena moa fandraisadresanareo lavalava ihany tamin'ny omaly misy fanontaniana tsy fransanao mba fantatrao ve hony hoe alefan'ny TVM le euro alefan'ny TVM ve hony ay ve manontany izy manontany anao izy ve mba fantatrao ve fa alefan'ny TVM ny euro mba fantatrao ve hony zany mila valiny izy tsy fantatro ka tsy fantatro raha ho alefan'ny TVM na tsy alefany izy io mantsy le tamin'ny izy tao tamin'ny tena voara amin'ity aretin-dratsy coronavirus ty any sika reneny ny farany fa misy inona rainy nga mbola tsy henonao vaovao isy fanaovam-baksiny eto amintsika hoentina misoroka sy miady amin'ny aretin-dratsy io karovina hoy ny anatanterahany izany manomboka amin'ny folo meo avy zao ka zany ve tsara kosa zanyko fa ny olona rehetra ve no afaka hizitraka izany aloha valo ambin'ny folo taona mihoatra ihany fa amin'ity andehan'ny voalohany ity dia ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy mitandro filaminana mifanerasera amin'ny vatana amin'ny marary ireo olona diabetika mpikamana sy manaraka fitsaboana ao amin'ny amadiaha ireo zokiolona fitokolo taonany mihoatra no hisitraka izany ary ireo sokajin'olona hafa kosa ahoana amin'izany mbola betsaka ny vaksiny ho avy ary tsy ho elo efa misy ny fisoratana anarana ka hisitraka izany avokoa ny rehetra dia aiza izany no toerana anaovana azy eny anivon'ny hopitaly sy toerana voatokana ihany ary oviana kosa ny entaolo be atomboka tsikelikely aloha ary roentsika amin'ny onjam-peo ihany ny toyny nefa na izany ary mila tohizana hatrany ireo fihetsika fiarovan-tena amin'ny fipary amin'ny valana coronavirus Mamaipon, tsy tereny ary ny sitrapo fanaovana vaksiny isika rehetra manamafy ny ady amin'ny coronavirus Bimray, miaramita no samy salama, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Toanany vahoaka Amerikana. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg.
Lany gaz tsy maintsy hivoaka zany sady weekend sy afake mihiboka sy voatery mivoaka ianao ny gaz no manatona anao na dia farany herinandro anaty fiboahana azy miaraka amin'ny Vitogaz Express aterina any hatrany ny gaz efa feno n'aiza misy anao eto Antananarivo alefaso ny commandinao ao amin'ny 034 45 232 42 034 45 232 42 na midira amin'ny M-Bike livraison express.mg azady noy manaty izahay na dia farany herinandro anaty fiboahana azy 3 ariary fotsiny livraison Vitogaz Express tolotry ny Vitogaz Madagasikara. Ny olona salama no afaka miary sakana fianaka ny corona manova ary vavorona ajaony ray metatra aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao dia mifamindra aretina sy manatongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy aza be dijo fa mitady loza ho an'ny teny izany ary andoza ho an'ny hafa. Olom-pirenena manakana mifehy COVID-19. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tompoko. Arapa tompoko zaho zao tonga ka ino raha tsy somary miona kely tsy hita dia anaovana lasa atoroko rehefa aveo lino mako tsy voasoratra ino tsy azo soratana iny satria ny soratra mitoetra fa le teny fa manidina zay no magrave be an'izy ty ka resaka momba ny dahalo no dia le very le volana-kefatra tsy fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana zay tena ao anatin'ny actualité tanteraka mihitsy tsika zay tena ao anatin'izay le misy an'ity le dahalo telonjatolahy nanafika tany Medongy Atsimo tany Benonoka dia fokon'olona misy 7 no maty dia miaramila anankiroa no maty ary dia nandefa nanapa-kevitra amin'ny fitondram-panjakana fa andefa miaramila any amina hélico maty tsy fantako ny ady aloha izy fa tsy fantako na judan izy no tsy judan nanao judan very zareo tamin'izay fotoana zay tsy akido fa judan bandrolany miaramila maty dia fokon'olona 7 mino fa laha koa zany nisy olona anankiroa nalainy ankeriny nataony takalonaina zay efa navotsotry zareo navotsony zany rehetrarehetra zany natonga le resaka teo zany dia nitatra moa zany lizy nitatra tatia Tananarivo tatia nitatra tany amin'ny vilia lovia ho any fiteny gasy fa tsy vilia zany ity ray ny vilia ray ka ny mahandro ray fa tena be dia be zany ny teny tsy maintsy hoe izay zany nizy fa hoe iza no vilany nandrahona an'ity vary ty nandrahona zany tena tsy fiteny mihitsy fa nahandrona le izy fa tsy possible mihitsy ny tenenanao nahandrona le izy dia ahoana ny hoe mandro misaika mahandro ndray nika mandro fa ny ray mahandro efa nandro tamin'ny maly iny ndray nandro iny andro ny foteniny iny androana rano androana fa izy koa ny rano nandro fa hahandro dia resaka fahandroana sakafo zay lasa fandrahona no matetika fiteny zay nefa rano dia tsy disoina intsony fa dia fa ekena any izy fanoratra koa lasa fandrahoana satria mba ialana amin'le hoe mahandro sy misaika sy misy aza manao hoe fandrahoina dia nefa rano moa zany dia aloha andeha am'izao ranga fa tsy maninona fa efa mahazatra ny olona le izy ohatrany hoe vilia sy ny lovia dia hoe je préfère ma manière vilia satria zay ny akaikikaiky kokoa lasa dy miteny lelika no teny mamany teny mamany mamanière ianao teo ianao teniteny zany ny momba ny fanatanjahantena no nresahana faraparany teo ihany kely hoe efa nresahanareo lavabe teo moa no momba ny fanatanjahantena ny valin'ireo fanatanjahantena zay natao tany Eropa tamin'ny ankapobeny fa natao teto Madagasikara ihany koa nataony mpilalao malagasy tany ivelany dia voalazalazanareo teo lavabe ny amin'ny baskety fa dia netsana isika moa zany fa ny judo koa dia mitondra tanam-polo koa isika nody satria dia resy tao amin'ny fananana iresan'ny Afrika zay fifanana iadina zay tompontakany Afrika amin'ny judo dia saika nintsakitsana daholo ireo solotena malagasy amin'ny ankapobeny na ny judo na ny basket dia fantatra fa tsy fahampiana fifandonana fifanandrinana amin'ny any ivelany zany hoe ifanandrana ifampitsapa hoe manahoana ny hery sy tanjakitsika raha ampitahina amin'ny any ivelany misy matsy ny miteny fa hoe isika gasy aloha mahay raha le basket fotsiny ohatra zany teneniko zany tena mahay isika ary tena mahay isika fa zavatra kely no hitako hoe tsy ampy dia anisany ray amin'ireny kely ireny ny lazonady tsy ampy vovokaina hoy ny fitenenan'ny bandy manao azy
zany hoe any amin'ny carton lolo zay efa voaresakareo ihany keo malina izy any amin'ny carton lolo ohatra ny tena mba metimety ihany lay score fa any amin'ny faraparany am'izay tena hita hoe raraka be tsika tena mihitsana ary anisany na de misy aza ny olona zay tsy miombo-kevitra amiko anisany mitana loha larana am'ireny ny hangezana fa mila olona ngeza ny sport tahaka an'ireny basket reny tahaka an'ireny oa eny na de ny foot ko aza fa ny olona mahay baolina amin'ny foot ny olona mahay baolina amin'ny basket de ny olona kely fa ny kely tsy afaka makaiza loatra rehefa tena mandeha ny lazonady fa raha ohatra ka hoe maro anisa ao anatiny raha maro anisa kely vatana hoe alavana ve sa hoe daholo zany ka tsy ampiaranjanana raha ohatra ka maro anisa ao anatin'le ekipa le kely de tsy de mahomby loatra fa raha misy kely anakiraina roa ao a sava le izy jerena ohatra no foot zao jereo zao Barça tamin'ny fotoan'androny Iniesta Xavi Alaba foteny tsy de tena mitombona loatra zay zavatra zay oa fa mila tanjaka foana reo fa mila tanjaka fa mila an'le olona ngeza reny foana le izy zany indrindrindra fa basket ary indrindrindra ny basket ilaina olona lava fa sarotra amin'ny olona fohy hifaninana amin'ny olona lava anyka fantatry ny olona fa na io faute ataon'ny défenseur gasy io aza de faute vokatry ny hakelezany inona moa ny ataonao am'ty olona ngeda be ty fa tsy maintsy mandondona kely ianao de lasa faute ianao ary rehefa faute ianao de mazava ho azy zay mihitsy le izy de toy izany koa ny amin'ny sport rehetrarehetra ambiny any ilaina foana le gabarit ka mba hangezany atsika zay tsy tena imbona kevitra fransisy am'izay le hoe vatana sotra zany zay amiko ndray zany ina moa ny olana zany efa fantatra le toe-batatsika efa hita zany iny iny ndray zany no enarana entina anatsarana nylay fomba filalao satria zay koa manko ny olona amin'ny ankapobeny hoe za zao de nahita tamin'ny basket iny fa rapidité ny tsy ampy rapidité tokony ampiasaina le akelezatsika mitsofotsofo fa naiza anaty zany aza tena hita ihany tira 3 points ohatra fa atao tsara nke zany any resaka tira sotra zany fa hita ihany fa rehefa kely ianao mora reraka kokoa noho ny olona ngeza entraînement mitovy raha entraînement mitovy tena ny kely tsy maharaka ny ngeza foana raha amina endurance raha kotrana mitovy fa izay resaka etitsika zay anaovako ny tolika maninona moa raha ny fanatanjahantena sokajana karazana fanatanjahantena atonona ny vatatsika io no masahatsika fa tsy reny ny fanatanjahantena atonona ny be vatana ireny efa tena zay impiry ateto manenina so de verina fanetsira be fa tsy ano ny olana fa eo amin'ilay hoe ny olantsika amin'ny ankapobeny raha miresaka fotona sport amin'ny ankapobeny tsy manana basy tsika le basiko tena zany ohatrany hoe raha manao baolina zao hoe imbandy iny mahay baolina be mihitsy imbandy iny fa rehefa tonga any anaty club am'izay izy efa lehibe am'izay izy any vao mianatra atao hoe touche de balle any izy vao mianatra teknika ny any am'le fototra mihitsy no hoe raha basket ary maninona moa adaptena amin'ny vatatsika ho azy atsika ohatry ny Barça io amerikana foot io basket io alana version zany ka foy kely nge zany fa maniny zany manao any amin'ny NBA satria eo le teknika sy le fahaizany manao an'le sport raha olombitsy ho any ao anatin'le ekipa de mety le izy fa raha maro anisany kely daholo tsy mety le izy aloha mba hitendre zany za kosa aloha le bozy tsy manaiky an'izany hevitro zany raha za satria zao fanatanjahantena sy fialamboly io zay tsy manengy zany rehefa resy lavy ary raha manao fifaninanana ndray na resam-pirenena mahatsara ny totoerana ny fandehanana any avelana zay taloha nanao rugby tamin'ny rugby club angateko zay tamin'ny taloha nakeo mamasina zay tamin'izany mijery 700 tamin'izany 700 zany tonga de hoe epoky mamasina mijery nay ekipan'ny fiangonana karazana banda maimbo vava be le izy am'le volom-bava ny Ambozanary iny zany tamin'izany no rugby fa foy dolo zay tamin'izany foy tena foy dolo fa zao le izy atao dolo foana ny zavatra rehetra izy tsara fantarantsika makalaza ny tsika koa iavin'ny olona makaty amintsika ainareo ko fa mifanorona ifalalovan'ny amin'ny raisam-pirenena tsika mahay manipika de amin'ny raisam-pirenena maresy tsika any ndraindray resy de mba manao ny hafa koa tsika fa tsy hoe rehefa mandeha de resy de hoe ho ajana
fa ianao nga mbola tsy nandeha nanjono ray mibozy de Efa tsy nanjono tokony aho. avombotavo rary afa Efa mandeha nanjono manjonojono tsy nahazo ianao nga tsy efa koty vehivavy teny atsena Efa aposy nanao tsisy afa tsy vola teny aloha atsena. efa sola de rehefa tsy mahazo hoe indray mamasabary de andevona inona le Misotro be. alevonamba misotro be amizay zay le tiako ambary ray mibozy a tena za rainao tena tiako koa ianao a fa de mba miadevitra tsika zany mba mpandrivo ny bavanao ray mibozy mbo amizay mba mitovy fa tsy sahala Volom-bavany dadabe izy andray dadabe nary ve io mahakasika ny miarabantsika rehetra araba dadabe ny taranja handball dia andeha andray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena CAN zany hoe io zany fandraisantsika anjara voalohany amin'ny resaka hoe CAN handball nandray anjarantsika tamin'ny club fa ity ndray mitoraka ity kosa dia ny équipe nationale ny ekipe-pirenena no andray anjara amin'ity taranja handball ity efa naharitra amam-bolana roa teo eo angamba zay ny Vehivavy io, vavy io no efa nanao ny fanazaran-tenany indrisy a somary sahirany andro zareo satria raha nanomboka teny amin'ny knapsa ry zareo no nanao ny fanatanjahantena fanazaran-tena miaraka dia rehefa nalay ny fanjakana moa ny knapsa anaovana ny fitsaboana ny ty covid ty dia nifindra ny ala tany dia nalasa tatia Mahamasina nasiana vaksiny ndray Mahamasina dia lasa nifindra tany Ankatso dia sisa lasa somary Enga nareo any Ambatona Zaka ny farany tsy fantatra ny farany nanjary nampiena ny lanja fanazara-tena ve zay fifindra toerana maromaro mampiena tokoa satria ny eo amin'ny lafiny ara-tsaina no anisany atao hoe somary misy lasa ny analefaka. fiantraikany misy fiantraikany ry zareo reo a de efa zay Ka mahatonga efa le endo voilikilika koa nge le endo tsy de malaza marina mihitsy zany ary akenay ao amin'ny taranjio ende nareo Mhm. ende Le Covid aloha no- ende fantatra le ende le mpitsabo any ende any fantatra zay de ry zareo zany zao am'izao fotoana zao dia efa mamaraparana ny fanazaran-tenany zany hoe efa tonga eo amin'ny fifantenana ny olona faraparany a ka raha iverena am'izay le resakitsika teo le hoe tsy mety amintsika ny atsiaroa anisan'ny zava-dehibe anankiray aloha zany ny fandraisana anjara marina zany Ay. marina ny anareo sy dadabe nary marina mandray anjara any aloha manaiky ingia satria raha itsika zao fampitahana ho ala izy fampitahana izy hoe manahoany ty zavatra ataontsika ty raha mpitahaina amin'ny avy any am'le tsy mifanena amitsika matetiky reo marina marina tokoa zany ary ekena Francis teo amin'ny lafiny ara serasera fotsiny aza aloha japonais kely kely Jereo- jereo fotsiny ry kely. nanantena zany a Zay tamin'ny raha ve lehibe noho ny japonais? fiadina ny Ah, amboara iala valy club andresako a tany ivelany a ny THBC handball zany efa tany ivelany a ry zareo BFV efa tany reo nareo ny nanazatra azy ny namako setany nanazatra anazy de hoy zany eritreritra tam'zany hoe retsy misaron-doha retsy kosa ry zareo silamo zany ry zareo misaron-doha vehivavy sady manao baolina izy misaron-doha rety kosa voatsika indrisy fa tsy voatsika ry zareo mody ny lohany fotsiny misarona Ah. fa ny ao anatiny ao ay satria teo am'le anina fotsiny ary Rehefa tam'se Michel manao- tany zao tam'se Michel tany zao toerana anankiray nametrahana se Michel sy ireo mpandray anjara rehetra ahoana izy izy misaron-doha sady manao photo de classe dina nitraka rehetra am'le vao maraina be le vao teo am'izay mifankahita daoly ny olona mifampiarahaba mifankalala daoly a ry Gabon ry Cameroun ry reo fire salut Ali comment ça va Mohamed de reto bandreto a tsisy fatana Voi mazenga ka la utizka Garkuru matono mamedi lereo mazenga de teo reo a Tsy hainao nety ma raha io ataontsika hoe zato isan-jato ny bloky netiny avy aty ny ao amin'ny fahavononana teo ry zalahy de efa 9 isan-jato faingo 7 aloha nifankalala taony reo adversaire zay hanao ny lalao io akoatra ny Saint Michel uno zay tsisy olona fata mihitsy satria tsy malala raha izay satria tsy malala am'le club any tsy ary nanao tsy ary nandray anjara tany tsy ampy fifaneraseraana faharoa andeha hisakafo maraina hono ny ekipan'ny Egypta Adidas ambony ambany hatrany amin'ny kilotiny a hatrany amin'ny kapany ny loko fotsy ay Short. misy silipo Adidas andeha izy nandeha nanao entraînement izy Adidas mena ambony ambany nanaovany
équipement io mbola équipement fotsiny io de protection individuelle EPI. andeha sakafo ataony izy sous-vêtement gris bleu nandeha nanao entraînement izy ny hariva adidasy mena 700 isan-jato izy tabe na am'reto bandy reto de efa voa bati moralny bandy kely tam'izany hoe oh là là hatram'le kapa kapa fotsiny a ina anarandray ny fotolozy avy fa hoe ny kapa le rony efa fofonina manitra kapana silamo tsy mihinana kisory tena tany zany de efa voa ny sain'ny mpilalao tam'izany fotoana zany handehanao baolina moa izy tam'izany a de mamirapiratra lambany malala zany hoe ihany ny fantatarotran' zany izy bolide marina i bolide efa nanao enao zao miteny ny bolide nofa nanao karazana hoe fijorona vavolombelona zany mihitsy hoe andeha hiatrika kanina soatran'izany mangina ianao fa izy mbola miteny tonga tany amin'ny toerana anankiray atao hoe ohatra zany aéroport ny vato tonga teo a dia ry zareo mbola miandry fiarakodia taritra sy ny sisa dia matory eo amin'ny aéroport eo amin'ny olany aéroport eo tonga avy any ny ekipandry zareo ry Samuel Eto'o sy ny sisa tonga ry dodogoda be mihitsy dia zany zany ohatrany hoe zavatra mahafinaritra ohatrany hoe nampiezaka mafy an'ny mpilalao baolina malagasy anisany aloha anisany fa tena mbola tsapandreo hoe mijaly ny joueur gasy rehefa manao zavatra ohatran'ireny any andafy any ivelany fa tena zava-dehibe anankiray hoe rehefa any ivelany ianao manao zavatra dia tamana any ianao rehefa satria misitraka an'ilay herin'ny fanahy masina herin-tsaina herim-batana sy ny valokasasarana an'ilay zavatra ataonao any iny zay no mahatonga ny olona te hijanona tsy mekitsiny tsy manome tsiny a misy fiten'le namana zay hoe hafa ihany zalany any amin'ny tany be Madagasikara nge ka tany be manoloana tany kely io tia taikely io tsy manompa ny fandehanany antsy hoe manambany akory andraso aloha mbola tsy henoko lahy anisan'ny anazy ao miteny kapidirinao alisy ange de tonga de alefa loha de anazy ao miteny aza manakivy anala izy fa za tsy ho kivy Madagasikara mihitsy kivy tsiketraka mahery fo ny fandehanan'ny filohan'ny fédération malagasy filoha amina judo athlétisme baolina kitra boxe karaté natation io fédération rehetra io rehefa mandeha ny ekipa pirenena na ekipa club fotsiny tokony mandeha foana amin'ny solotena ny fédération satria misy fivoriana foana raha vao misy ny lalao iresa-pirenena any amin'le toerana anankiray ka raha tsy manana membre fédération ianao ka mankany amin'ny fionana iresa-pirenena io ao Afrika io resaka io de tsy malala ninonino tsy mahazo miditra ao ianao ionoraha eny tompoko zafady ene rehefa ohatrandre manko le hoe mandeha ny joueur mandeha ny ekipa mandeha ny solotena fédération fa ny fianakavian'ny fédération nibetsaka no joueur mandeha any zavatra nisy indraindray ihany zany rehefa nisy koa de toy izao misy zany indraindray ihany nisy koa de toy izao koa eny ary ianao zao miteny tonga ny fotoana anaovana an'lay volley izy iny sa basket tadidiko izy iny teneny sa karaté tsy tadidiko izy iny fa tsy nanana gant box angambany izy iny inona koa le teny taranja fanatanjahantena azy tonoina daholo izy rehetra tsy nanana ny tsy manana an'ireny fédération tsy nanana an'lay matosy lay malagasy de voatery-nindrana fa aiza le izy izy ianao any am'le lehibe ny délégation le izy de lehibe ny délégation natsona metsena any amin'ny grande surface ny maty sa manomboka ato izy metsena any amin'ny grande surface ihany ao anatin'ny hoe chambre izy izy iny apatsivo anahy fa nalaza be naoraka ratsy teto amin'ny tanàna zay zavatra zay tadidiko zany za koa matadidy fa tsy tadidy le tranga tadidy le tranga fa efa hoe indraindray ihany zany enao miteny eny iny teneny Francis teo mba indraindray ihany zany misy filoana fédération variana mihitsy anazy ao miteny satria tsy fédération le izy fa délégation filohan'ny délégation i délégation mandeha io anazy ao miteny anazy ao miteny raha tsy miteny ka io délégation mandeha io tam'izany fotoana zany ary efa tsy de misy am'izao fotoana zao satria lasa enatra nary zareo tany aza nge miteny hoe firinareo 13 zany angatahana amin'ny filoha-pirenena am'izao fotoana zao 23
3 ny mandeha, mpilalao 9 ny ambiny, mpanazatra de mpitsabo de ny membre fédération. Azonareo zany tenen'ny Francis Turbo zany zavatra nitranga ary nisy hoe Honora sy Ravirigôzy no mpanazatra. Ravirigôzy zay namorona anio fa zay tenena lazana azy. Zay mihitsy. Zasy Ravirigôzy mbola nandeha nitady Kodoro ho atorin'ny ankizy tany amin'ny Kapra tany Tsimbazaza. Nandeha nitady an'le Kodoro tany mbola nisy 7 tany. Niverina avant zay nakato amin'ny Cisco. Jerena le Karabe anditondrany any Mazenga efa feno. Feno ino? Feno délégation. Zay le fianakaviany zay. Honora Sylvain miaraka amin'ny Zoezy anankiroa teo angamba zay. Ravirigôzy tsy nahazo place tsony zay. Yahoana ty lelike. Sisy. Iry chef Cisco efa lasa melo. Efa nitantarainy laha teto zany. Nitantarainy teto zany averina izy mana satria tafiditreto le aniny le lohevitra hoe olona mpiasa ny Cisco maro be ny efa nameno an'le kara hitondrana an'le mpilalao ho any Mazenga. Honora sy Ravirigôzy sy le mpilalao anankiroa. Ary programme no any Ambatovy amin'io ho any amin'ny petite plage andeha ho any Grand Pavane. Izy tsy miraha zay voaliandy baolina laisany any. Le 60 place reny zavatra iny. Nalaiko ilay Kodoro. Nataoko am'le mpivoan'le lalatsara satria tsisy an'le tsy nasisa seza volamena. Tsisy trapote le zavatra iny. Nasina Kodoro nidaraboka ny lavina itsy teo am'le lalatsara anankiroa ary Honora Sylvain sy le vehivavy relo samy mipetraka amin'iny amin'iny de matorony indray. Napandry teo amin'ny maitso izy. Fa rehefa tonga tany Maivatana toy le vehivavy anankiray. Honora, tsy loatra hoe vehivavy mitabika eo. Fantatra reo mivaly tao. Tonga tany Mazenga mandeha izy. Tenena ihany le izy. Aleo tsy faranana eto le fiaraha matority fa toy izy reny Mazenga. Mandeha zalahy tonga tany Mazenga. Alefa. Jerenao sisy manao yo ny Antananarivo. Nakaiza le olona be dia be tao le tôbile. Kefa any Grand Pavard izy maro zany. Any amin'ny Grand Pavard lika maty tsy vana latsaha varatra raha misy oro. Zao bainy izy ngetsy. De zay le mpilalao le 9 20 zany zay zany sisy eo. Si le régisseur an'le vola, misy régisseur mpitatam-bola zay manko. Tsisy hita ry olon'ireo. Mova tsy reny mpiasa Madavision le mba le nikarakarainy tompony Madavision le ndao nareo mba miaraka mitsangatsangana amin'ny makany foire zay karakarainy Mazenga ty. Satria reny tsy voatery hoe andao ianareo mandeha manotrona ty am'le foire karakarainy miaraka amin'ny anaty fa tsisy hitanao la olo reo. Ka hitanao? Départ andray amin'ny lasinainy marainy mody. Zay zao metimety kokoa. Tabra 8 na tabra 5. Daholo reo zay rehefa tonga. Ny sasany aloha misy nijanona hoe mako niteny zany teo baronne. Resaka photo zao. Misy exposition na photo tany Afrika Atsimo. Francis no miteny. Ny lohahevitra dia Madagasikara. Tsy haiko ny lohahevitra momba ny Madagasikara io zany mety ataontsika hoe paysage ohatra zany. Madagasikara no hitambarany rehetrarehetra tany fa ny teny ry zareo fa hoe atokanao any Madagasikara ity exposition photo ity. De mitadiava pakasary avy any Madagasikara any manana hoentina miaraka amin'ny appareil miaraka amin'ny photo an'io fa tonga taty le photo ozy le bandy zay namana pakasary miasa amin'ny ambassade ny Afrika Atsimo ao. Tonga taty le bandy haratsina sary re zany nanongo tena ozy izy nejala ino ty sary io na cadrage io na lumière io olona tsy fantatra tsy pakasary le nakany fa havan'le zareo tao amin'ny ambassade tao na netete de sary na nete na ininy tsinitsinina kory le izy le sary tonga zany mo le tsy mampiteny ratsy an'lahy irany lola zany tompoko ary tany fa tsy ataoko le fira zany le tsinotsino na kory tompo tsinotsinona mampala elo olona tsinitsinina kory le olona nalefa tany sy mitondra le sary tany de tena faran'zay nanongo tena mitsanga menatra zahay zay gasy nijery teo zao vy mba photographe gasy tsy photographe le olona na ny appareil photo nampiasainy azy angamba ozy le bana appareil photo compact kely reny nangalangalany sary fatanytany tany de zay narantiny teo le mandeha de responsable communication satria tsy maintsy forona le asa
resaka mbola tsy resaka fanatanjahantena moa zany samy makafizao fotsiny alina zay koa zay nankafy rugby nankafy ihany koa zay le marakely reny zany a tam'le resaka fifaninanana milanjam-pahasakoza misy fifaninanana samihafa azo atao miresam-pirenena raha ny oety manana le rehetra raha ny vola sy ny mpanambola mpakafy tokony anoana de mba zao toko tapaka ahitsy raha ohatra samy manomboka androany mba samy miteny de atao ny zavatra fa raha ny oety manana mety afaka manao be debe tsika de jereo ny kianja mijoalajoaly reny voatsangana zany a de asio vola mandeha amin'ny fanatanjahantena asaivo mandeha foana ny tanora aza fianona mpiasa ny sisikô ny tamabile rehefa mandeha de asina fédération tsy ampiana olona be debe tsy mandeha metsena ny sikera sokora marché ohatran'izany zay le izy ny ety manana misy ny vola misy ny mpakafy manam-bola misy fa ny lalana makeo a zay le tiana ho atsaraina zany mazava zay mazava dadabenare ka ohatran'izay manko le izy zany hoe andeha ho any ivelany ndeha eto Madagasikara andeha hilalao anao ny atao hoe lalao le handball teo ihany zany misy azy dia misy ny tompony ndraiky rahatserasera ao anatin'izay maka ny sary ary rehefa tena nandeha am'izay de tena io olona io de tena voasotry mihitsy izy no tompony ndraiky nafangalana sary sy ny anina de miala eto fa izy tompoko de tsy niofana manokana momba an'io ary tsy natra momba an'io izy fa fianakavian-jareo ao ary izy io dia manana telefônina tsaratsara am'le marika tsaratsara tsy teneniko hoe iPhone na hoe Samsung de tonga any izy maka an'le sary eo am'izay itel raitra be itel manao direct hoe ary dia hoarantsika mivantana ity lalao ity ao anatin'ny page Facebook de enao zany mba miandro hoe misy régie be ao anatiny ao misy anina be ao anatiny ao telefônina no angalana izy ary alavitra izy mipetraka ary ambony be ry tsy mahita misy Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 000 arrières et le bouquet ultime est à seulement 50 000 arrières pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Je sais pourquoi vous préférez les yaourts Socolé. Parce que rien ne vaut les bons produits de chez nous. Ça, c'est du vrai yaourt. Rien ne vaut le vrai lait. C'est si bon. Rien ne vaut les produits de nos laitiers malagasy. Rien ne vaut les yaourts Socolé, tellement légers et onctueux. Et fait avec le bon lait frais d'un petit rabais. Et vous, qu'attendez-vous pour vous offrir un moment de plaisir avec les yaourts Socolé? Socolé, le goût du vrai. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Bledi lait croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Bledi lait croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Bledi lait croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Ensemble, célébrons le foot! Vivez en temps réel les moments forts de l'UEFA Euro 2020 en suivant l'intégralité des matchs dès ce 11 juin sur les chaînes Canal+ Sport. L'ambiance sera au rendez-vous car les matchs seront commentés par nos meilleurs experts. Ça tombe bien parce que le décodeur avec un mois d'évasion est à 55 000 arrières seulement. Et retrouvez vos programmes préférés sur MyCanal. Alors n'attendez plus, abonnez-vous vite auprès des points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. azafady kely ange feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadimbolana
nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Amin'ny Agladamo fanomezana tsara indrindra amin'izao fetiny ireny izao. Vidiana kapa hoditra zato isan-jato amin'ireo vokatra voafatana ho an'ny eny. Fa mbola hisy fanomezana hafa tolotra Aigle-d'Or toy ny kavina, bracelet, porte-clés, tolotra manam-petra. Aigle-d'Or miaraka amiko isan'andro. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Aza be dido fa mitady loza ho anteny zany ary andozany hafa. Iza ianao olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partahan ny valanaretina COVID-19. Rivotra miome. Rivotra me. Tena ambiansa bewa, ambiansa wa Misansas miraira eva mifakaidisike Mandusua malaki miara ifeti Asa misalasarena ufatunga be Lanu namkianaka afizaliana Ufenu tika 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 si afaliana Tena mafunata be Imi tik tik sumi dula dula nyara kamnai Tena ambiansa bewa, ambiansa wa Misansas miraira eva mifakaidisike Fenu hafali si kama miyana Nufiarana tamusaika hata misao Kuturu ravura si mira miyana Utena mataka mifeta mamanti Feta mamanti, feta mamanti Tata watika ulu deja Feta mamanti, feta mamanti Feta na kavina ni feta mamanti Feta mamanti, feta mamanti Tata watika ulu deja Feta mamanti, feta mamanti Tadidinareo tokoa ngambo zany hiry zany ary nalaza niezaka ny mpikarakara tamin'izany mba hanome fety ho an'ny fireny izay natao tao anatin'ny fotoana ela naharitraritra nisy ny fetiny reny ny atanaovana fety ary izay mihitsy moa ny anarany tamin'izany fety mamanty izay nataony izahay efatra amin'ny rahalazy atao hoe zokony moa no nisan'ny tarika tamin'izany dia i Francis, Goty, Eonora, Erika dia nampin'ireo namanay izay efa nandalo tao antomboka any amin'ny vehivavy dia iry lalao dia iza le vehivavy anankiray miaraka amin'ny Rajao moa iza le vehivavy le mpilalao horonan-tsary Rajao dia le vehivavy anankiray mpiaraka lalao amin'ny horonan-tsary Rajao efa nanao fety mamantizy dia iry Ralobo Bolo zany efa nanao fety mamantizy iry Dadavy efa nanao fety mamantizy zany fety zany tompo dia fety ny entina nankalazana fetiny reny ary nafinaritra tokoa izany atao hoe fety mamantizy zany na teto Antananarivo na tany Mahajanga tao Antsirabe ary ny fanomboantsika azy tao anatin'izay telo taona fataona izay niaraka tao anatin'izay dia Antsirabe foana no nanaovana voalohany avy eo nivadika tatia Mahajanga avy eo nifindra findra dia Antananarivo zany dia Tete dia Coliseum Matsamanitra nafinaritra daholo fety mamanty sady ao anatin'izay koa ndratsika vahiny amin'ny teny ity avoaka amin'izay le akanjo satria dia hoena rehefa avy eo vao miala eto dia makeny
ka manina ny fantatra de teneko manina manaona manina manaona daholo de Ary izy le vehivavy. miara-piandrivotra manaona aky tsy manina RTG ihany koa mpiano RTG de miaraba-nareo mpanentana ihany koa. Ok, d'accord. Faly miarabantsika Rita ny anarako a. Rita solitena vao amin'ny Canal Plus. Ianao manana zandry? Rita misy ireny Rita le tsy manana zandry ianao? Raha nanana zandry Rita de fantatra ny anaran'ny zandriny ny razanay. Rita de ny zandriny ny razanay. De raha mbola nisy zandriny izy a malala. De raha mbola nisy zandriny izy a fa zafikely. Zafikely. Eny ary ina ny zava-misy raka izy. Canal Plus ianareo matotonga eto misy promotion indray zany fa tsy tonga fotsiny eto ianareo ohatrinona le izy de aiza le izy de ahoana ny fandehany. Tonga izay avao amin'ny Canal Plus satria misy promotion izay antsoina hoe promotion Euro 2021 zay ny anaran'le promotion antsika amin'ity izay mitoraka ity. Izy ity zany le promotion efa nanomboka tamin'ity volana mai ity ary tapitra amin'ny faran'ny volana juin. Zay le promotion antsika de le promotion 55 000 ariary ho an'ny bouquet évasion. Mora be mihitsy 55 000 ariary. 10 ariary. De mahazo décodeur izy de mahazo safy izy miaraka amin'ilay bouquet évasion tarby lava be na de 50 latsaka fifany metatra 16 mètres reo ny alavany. Zay ty voatadidiko le fitenenan'le olona an'le izy. Hoe ahoana? Hoe le any mba ohatra hoe efa misy le olona manana le canal safa reny. Canal safa. Canal safa filazainy atsika. Ozy izy tena zay mihitsy fomba fiantsoana an'le izy io tena mety canal safa. De mahazo an'le bouquet évasion. Évasion. Le bouquet évasion moa zany firy ny chaîne ao anatiny. Le bouquet zany. 123 zany izy bouquet évasion zany 123 chaîne. Miaraka amin'ny radio sy ny service zay. Zany ve bitika indrindra amin'le canal safa? Mbola misy ambanin'izay ka access ny anarany 35 000 ariary fa le fidirana amin'ny voalohany aloha zany zay 55 000 ariary. Toy izay fanazavana. Miditra voalohany aloha 5 mahazo 73 chaîne. Zany hoe any amin'ity zany to 55 000 ariary zany izy rehetra. Zany hoe ny tombony amin'ity zany rehefa mividy an'le izy ianao tonga de le bouquet ny vidinao fa lay fitaovana rehetra le kit miaraka amin'le izy zany tonga zany zavatra gratuit fotsiny zany mba tiany anareo ray volana ko fête de mère parole amin'ny heriny fa ny euro koa amin'ny en juin karaha te ihany efa ao anatiny moa zany datadaty datadaty zany hoe ray volana mangina le laha efa maio ale ray volana nijerevana le évasion datadaty le izy de zay 55 000 ariary fotsiny. Tapitra ny ray volana de ny ankoatr'izay moa zany tsara koa hoe misy ihany koa le sao adinitsika ny finale Champions League amin'ny 29 amin'ny sabotsy io. Amin'ny sabotsy io finale. Afana koa raha ohatra hoe mbola te lina ianao hijery an'izay finale zay de manasa anao hiditra amin'le hoe bouquet évasion plus amin'ny sarany 100 000 ariary koa ahitana ny finale io ihany koa mbola anatin'le promotion koa mbola tsy tarina reo mbola tapa-kevitra hoe hividy an'izay promotion zay. Ny euro moa zany efa fantatsika ihany koa mbola ny Canal Plus koa mandefa azy tsara amin'le 55 000 mahita an'le euro ihany koa afaka atao cadeau ihany koa an'ireny. Ny euro moa zany tompo zany 5 000 ariary latsaka kely eo izy amin'izao fotoana zao fa tsy idirany baolina mihitsy. De ankoatr'izay moa samy manana ny hanitra ny azy koa ny botika ataoko hoe Rita solitenany botika Tana Waterfront. Za ihany koa solitenany botika Canal Plus Analakely. Sady ny fanetanako anareo io botika Analakely io monko ny akaiky indrindra. Akaiky eto. Centre ville ka centre ville. De ankoatr'izay moa ny botika Analakely de manao animation ihany koa isaky ny herinandro ahafahana mahazo kodiza, loka. Raha isiko manokana ho an'izay vao hiditra vao apiditra le 55 000 ariary de misy an'le tirage au sort karakarainay azahoana bon d'achat mbola mitohiny mbola mitohy ihany koa maha hoe fety ny andro bon d'achat de azahoana ihany koa kodiza afaka milalao ihany koa zay no anisany mampiavaka ny botika Analakely eo no eo zany rehetra zany de ho azo de atao ihany koa fisarena ny herinandro na azahoany an'le Canal Plus. Marihana to fa izany no anetana ao amin'ilay
Canal Plus Analakely ka dia any tanantsika rehetra aza misalasala mihitsy ny fahatongavanao fa omena loka foana zay tonga ao zay mampiditra izay mampiditra fanontaniana hiditra zany hoe bory zany io rehefa tapitra ny ray volana ohatra hoe tapitra zao ny ray volana le 550 teo le 55 teo tapitra ny ray volana inona no mitranga tsara no to dia tsy miandry an'le tapitra fa mandomy alohan'le fahatapahana mba hahafanao mahazo an'le hoe bonus le bonus tany mena tsy mirehatra azonao ndraindray tapitra eo le le ray volana nampiasana anazy ina ny ataon'le olona za tonga le olona zany hoe efa tapitra zany efa 30 andro zany zay nampiasako azy mbola tsy nanam-bola ako de afaka 70 andro ndray vao tonga reka sy efa nanam-bola amizay de makany de mandoa vola de verina mandeha izy verina ianao manao réabonnement de rehefa manao réabonnement verina sarinao mbola tsy misy ny sary satria akoatran'izay le hoe tsy mahavita mandoa amin'ny fotoana tokony ho izy zay le mpanjifa de misy alela zay nareo teo koa sara hoe reto hiala amity le ina le évasion tiako fa mety misy ambanimbany ve tompo de izy nareo hoe misy de afaka mivadika izy rehefa avy eo afaka ray volana ahoana ny larinary tena tonga de tsy mahazo intsony sa hoe za tsy maharaka manao an'le reconfiguration na chaîne-nao anatin'le bouquet zany ohatra nefa tokony automatique iny le stress zay fotsiny mihina fa fantatry nareo angambany hoe inona ny mahatonga an'izay nefa ny tsy mba bouquet mihitsy ako misaotra tompoko de io mantsy no misy ny Tour de France bicyclette saotra ny koatsy zay ngamba le 73 resaka mise à jour fotsiny izy io raha ohatra tsy mangataka automatique izy de tsara gotoa de manuel mihitsy le izy iza manao an'izay ianao tompony manao anazy manao mise à jour nylay décodeur anao toy ny ataoko hoe toy ny application na telefona izy io mila atao mise à jour mba hahafana hoe mivoatra araka ny fiovany eny tsafetsefany eny raha misy chaîne miova ohatra zay ny ilaina le mise à jour matetika moa tsika rehefa tratran'izay le hoe manao mise à jour zay de say aloha miandriandry aloha tsy mahay ako ohatran'izay le izy fa mila atao mihitsy le izy de mizara ny obstacle anankiray ngamba io izy ny olona ahoana manao le mise à jour zany atao mise à jour fa ahoana manao mise à jour angamba betsaka ny olona efa mba manao Facebook ihany manana le page Facebook Canal Plus Madagascar tsika eo de mandalo ao afaka mijery tsara misy lalana anaovana an'le mise à jour de inona no mba fiarovana re tompoko andreo zay fampiasa ny ray ianao raha efa tehiteny be fa nanomana izy de efa tehiteny izy de tapahanao ny ray tehiteny be ako toizakely fotsiny le resaka animation teo ao aminay zany rehefa manao vente ianao de vente ray mahazo gody izy anankiray ianao de le gody izy ho an'ny souscription rehetrarehetra omena de tsika koa zany zay eo amin'ny tana waterfront fotsiny zany zao de manana thème hoe milalova de mahazo zany hoe misy karazana animation be de be ataonay ao ohatra ny hoe misy roue de la fortune zao hitanao eny amin'ny stand toy ny hoe JS toy ny hoe ny Jumboscore Korindrano na ny super Makiambato mitsangana misy jeu be de be koa ohatra ny hoe misy défi anache anglage ao afaka manao nareo na misafidy koa nareo manao défi tir au but na misy jeu vidéo koa aminay raha te hilalao an'izay nareo efa miezaka be mihitsy zay mba hampiala voly de tongava eny aminay de tiako tsindrina kely le offre Canal Plus io Madagascar ray manontolo fa tsy hoe ho antsika eto Antananarivo ihany nefa eto Antananarivo efa maro ny boutique sy ny stand afaka andehananareo sambandany raha vao miditra voalohany ve tsy maintsy makeo amin'le 55 le fidirana voalohany aloha zany promotion daholo le fidirana zao 55 000 ariary ho an'ny bouquet évasion 100 000 ariary ho an'ny bouquet évasion plus de 200 000 ariary ho an'ny bouquet tout Canal Plus reo zany ny afaka hidirana aloha amin'ny voalohany misafidy amin'ireo ianareo tsy terenareo fotsiny tsy maintsy 55 ataonao tsy terena fa zay le promotion ny antony indray mantsy hitany honorant hoe raha ohatra ianao zany manao an'izay le hoe manao an'le 55 000 ariary ianao zany dia mahazo tsirony ianao rehefa ka tsy te hidina ambany intsony satria be de be le chaîne azonao anatin'iny ao raha miteny fotsika hoe RDJ 339
canal 339 misy atsika ao anatin'ny canal plus dia mahafinaritra hoe eny fandarana rivotra zay eny fandarana cool time zay ny fandarana misy anay de zay ny teneninay fa ny ambony tsy teneninay dia mahita match ianao mahita ino ianao ay fa haiko re isika de eo zany ianao hoe matiantoka kokoa ianao raha ohatra hoe mahazo ale 55 000 ka hidina ambany ray satria raha hoe chaîne cuisine ohatra raha mijery hoe chaîne sport ohatra chaîne cuisine ya ile fa là tsy le cuisine anay cuisine anay manjako lesa moa zany tsy technicien fa nareo mpivarotra fa somary mitarainay ny mpanjifa hoe mandraindray zany connexion tsy tsara hono ny connexion le io moa zany misy hazo be zay reo andrefatrano ry tapahndry zozely izy ndao tapahany ty fa ty manalokaloka azy eo anendra vato atao hoe resaka technique kely any izy satria mandeha pary ohatrany hoe misy signal zay manko ny atsika io antenne io iny antenne atao hoe récepteur zany récepteur na signal karaha vao misy hoe manakatsakana kely tsy hoe manakatsakana zay misy le vodiazo be teo andrefatrano zozey iny le manakana le signal de somary manao problème de aza tetrinareo fa raha ohatra hoe misy an'izay zavatra zay de verina ho azy ary ono iny andalana iny zany misy le safa plus zany de ohatra misy tavangina iny rambo raha zava-pisotro iny ohatrany atsofotra zareo le bibitilizy eo inona ny dikany iny raka tya iny ndray ataoko hoe tsy dikany any satria maninona atao hoe fanamboary ny fitaovana io mba ahafahana hoe mahasamataty an'izay zavatra zay ainandro orana fa tsy ataoko hoe tsisy dikany any fa tia malagasy moa za mihevitra ny hoe mba mahay sy ohatr'izay tsy mena tsiva zay le izy tonton madama soy amizay le tavangy no viva be atsatoko amile bibitiny zavatra eo io inazy sinina ka tya fitiny kely zany anay sirita hoe fitiny anareo roa tonga 10 € tonga ihany koa fête des mères tonga ihany koa promotion canal plus de afaka manjify sika amile 10 000 fitsimbiala de mahazo an'le bouquet évasion installation sy ny matériel complet ihany koa akoatr'izay ihany koa boutique tsara avy de samy manana ny animation ao boutique anarakely misy an'le animation ihany koa miaraka amin'ny barome isaky ny lakamisy zoma barome mampalahelo le daly io marina mitsy teneza barome io ka de afaka manao an'le tir au but roue de la fortune azahoana cotize zany misy ao analakely eo zay resako zay inono any de zareo mandalo eo resaka fitsikina fa tonga fantatra foana ianao raha fatany aka le maso nge mihetsiketsika de azahoana bon d'achat cotize ihany koa akoatr'izay koa de amin'ny tany koa misy an'le animation am'zao de omeko azy koa ny ana zany fiteny fanentanana kely fotsiny hoe tongava alohany andehananay tongava eny aminay fa raisinay karakarainay pitsikina be mihitsy nareo naiza le anareo mahafapo foana ny toerana fandraisana mino fa mbola tsy nandiso fanantenana ny fandraisanao amin'ny canal plus de aza miaraka amin'ny canal plus ametraka numéro kely angambany raha velanareo misy an'ity numéro ty 34 42 208 03 42 208 03 iny azao anay iny azahoana anay zany raha hoe maniry nareo te apiditra canal plus de aza misalasala miantso an'io numéro fa raisinay raisinay nareo hors de bureau io hors du bureau eny ary zay ny fotoananareo menada de mirary fahombiazana hoanareo misy filazana kely ty avy fianakaviana zay siloko vava de misaotranareo nandray anay manaraka andray zao ary lay filazana ny fisaorana sy ny fakasitrahana fakatelemana feno no atolotra an'ireo rehetra ny dodododo ary nanotrona tamin'ny fahalasana ny razafindrasoa Mariette atsonako hoe Nene vadina velany tompoklara Mananjato Célestin tamin'ny nomaly iny moa ny fandevenana ary dia tonga ny maro nanotrona tsy hoe noho ny hamena ara-pahasalamana fa dia aretina hafa moa ny lasana zany ray aman-dreny vehivavy zany ka dia miala-paha mihitsy satria sao dia raisina indray hoe anatin'ny hamena koa tolorana ny fisaorana sy ny fakasitrahana fakatelemana feno ireo rehetra ny dododo na tamin'ny omaly fandevenana na tamin'ny mbolana teo ambohitra ny razana ary indrindrindrindra moa ny fahafoizam-potoana fahafoizam-bola amina didy ahafahana manome voninahitra ny venona manome haja ny maty dia ny soa sy ny tsara indray anie tompoko no
hanody ny fiainantsika tsirairay avy makasitraka tompoko. Misaotra ray mibozy. Zay. Omaly alatsinainy ny Pentecoste dia tsy voafehy. Ireo nanam-paniriana ny mbola nandeha nivoaka ihany. Ny sisika, ny bosisika, ny fanesika, ny fanizina. Na ninona azo an'ireny lalam-pirenena mivoaka ireny. Lalam-pirenena voalohany. Lalam-pirenena voalohany hoa. Lalam-pirenena faharoa. Lalam-pirenena fahatelo. Lalam-pirenena fahaefatra. Makany Mahajanga. Fafito tsy voataona makany Antsirabe. Antsirabe zany hoe misy ihany reo. Zay tena mahatonga azy nanononona ny izy teo. Itenenana zay. Je viens du sud. Ny bosesika nandeha nivoaka ny tanàna Antananarivo ihany reo olona. Nandeha nitsangatsangana. De mipetraka eo amoron'arabe eo de makamaka mangatsitsika eo de miara misakafo eo de nidizina amizay ara ny fitohanam-pifamoivoizana rehefa ny arivo ny andro. Toy izany ihany koa ny tamin'ny Zoma. Nisy olona gaga tamin'ny Zoma. Zoma alohan'ny sabotsy hiboka. Enjana be ny fitohanana tamin'ny Zoma. Enjana mihitsy. Ny antony mihetsena ho an'ny sabotsy sy lahady sy ho an'ny alatsinainy. Zany hoe 3 andro ietsenana ho an'ny Zoma fotsiny. Ary mamonjy ny ambany ny alatsinainy afaka nietsena satria lavalava ny farany herinandro fa rehefa isaka Zoma mihitsiny alohan'ny confinement dia tena reny foana. Fa ny zava-misy aloha zany zafady. Ny zava-misy aloha zany ohatra hoe tamin'ny sabotsy maraina hatramin'ny 10 kosa aloha maraina. Zay tato tamin'io de nietsena ny olona. Tsy tonga. Zay tsy teto fa zay ny enatsimy lava. Zay rika zao teo Ny enatsimy lava naniry mafy mihitsy ny dalany mba minanaka be amin'io tsy voa tsy feny olona izy mihitsy tsy voafehy. Ny ena zavatra fa tsy nafehako. Na voasandry. Fa olona ty zany metseny zany. Sisy le gendarme aloha zany taminay hoe efa maisatra ny réseau rehefa le ohatr'zao. 2 minitra fotsiny na roa sy tapany. Efa le resaka mijery ohatrany nataon'ny Rahono zay am'le farany herinandro. Ny tena marina aloha ao anatin'ny fiainany le olona ohatrany hoe nanararoatra kely ihany satria somary sepotra n'ilay fiainana amin'ny ankapobeny de hoe andao mba hitsangatsangana. Eo raha teo ihany koa ny resaka nataoko momba ny ara-piangonana hoe ny olona rehetra kristianina ny am-piangonana no efa tena zatra fa fitsangatsanganana ataon'ny fiangonana ny alatsinain'ny Pentecoste ohatrany alatsinain'ny Pâques. Io zany tsy avy any amin'ny sivily io akory na avy any amin'ny calendrier grégorien fa avy any amin'ny fahazarany eo amin'ny mpiara-miangona io mandeha mivoaka. Eo mantsy ny tena tiako ametrahana fantaniana karazany anankiroa zay aleo manontanontany foana sao de mba mahazo valiny ihany indray satria ny fotoana mandeha moa ny paosy miamaina ny fiainana miaritra. Ny hoe fitsangatsanganana tahaka an'ireny inona moa tsiny rehefa ao anatin'ny fihetsika tahaka ny eny etseny. Za tena miteny an'izay foana ao anatin'ilay izy satria maly nahita fianakaviana akaiky mihitsy de mitandrina mihitsy fa de mifanisika fa mitandrina. De alefisary ny eny Amboasary, alefisary ny eny Namotana, alefisary ny eny Andotapenaka, alefisary ny ao amin'ny pavillon Analakely, namana sy havana daholo ny mpivarotra ao de atsipy foana ny teny mikasika an'izay hoe amin'ny ankapobeny eny mbola tsy misy tena nahavaly amin'ny fomba entitra hoe tena mifindra tokoa ve ny aretina amin'ny toerana sasany ary tsy mifindra mihitsy amin'ny toerana sasany tsy mety voavaly eny zay de ao anatin'le bénéfice du doute matiantoka foana zay mifanandrify amin'ilay fipetrany raisina hoe mikatona ianareo mijanona ianareo tsy manao ianareo tsy resaka artista fotsiny teneniko ary tsy resaka tourisme fa be de be mihitsy ka de mahatsipy ny resaka ato moa misy ihany koa ny resadresaka ataontsika rivotra momba ny vakoka zany resaka trano ohatran'ilay trano mahitery akato fotsy tipiteny ampitiavana ihany koa ny atao ao anatin'ny fomba itandroa sy anohizana ny resaka vakoka satria maheno zao izahay hoe trano efa trano mateza be taloha efa architecture taloha de indraindray hoe esorina fa soloina zavatra moderna iainana amin'ny fiainana ankehitriny. Io nge mitovy amin'ny bozaka tena bozaka sy bozaka artificiel. Mora ny manao azy fa tena rehefa antanina ny tena baolina iraisam-pirenena bozaka tsotra ny tena tsara indrindra. Ohatr'izay ngamba ny fidirako amin'ity androany ity fa de atsipy ny tailany ambonin'ny tafo ny vakoka tena mbola tsara tarehy ary tokony iantsona ny torista rehefa rahatr' izay oka mba hijanona ho vakoka betafo ny resaka io betafo ny resaka misaotra tompo. Ny taranja handibala no amaranako ny anjara fitenenako. Betafo fa tsisy any Majanga. Ny taranja handibala zay ivahiny ao amin'ny continent africain nandray anjara amin'ny CAN handibala
amin'ity volana May ity a vehivavy izy ireo a dia angatahana tonga de fanontaniana aloha fa tonga ihany le expatrie. Ny expatrie tonga de mivantana any. Nefa nangataka mafy mihitsy ny eglizy hoe hiaraka. Hiaraka taty fa indrisy tsy tanteraka izany a. Izy efatra am'rahavavy a expatrie dia tonga de any Cameroun fotoana de ireto mpilalao ato reto no mbola misy ady lehibe mafy ina moa zany resaka arabola amin'ny ahafahana mitondra an'izy 9 mena mirahavavy miaraka mpanazatra efatra mianadahy ihany zareo ka. Iny satria misy 9 mena mirahavavy aloha de misy an'izy efada de misy ny membre fédération mangataka re zahay Andriamatoa filoham-pirenena mba andehanan'izy 13 menada atokany amin'ny any aloha ka asa tonga de mandingana be ministre Andriamatoa ministre mba tanora sy fanatanjahantena mba voizy ihany andehanan'izy 13 menada andray anjara amin'ny kanina voalohany amin'ny taranja handball sotra tompoko de miantso ny filoham-pirenena am'izay ihany keo mba rehefa tsy vitan'ny ministre vao makany mbola prime ministre marina an'izay koa moa dia tsy hay zany tsy teny an'le izy hoe misy ihany keo reo solombavam-boaka zay efa nilona tao anatin'io taranja ihany keo anisany manao niezaka mafy any amin'ny fanjakana any any mba andehanan'izy 13 menada hiatrika nyity lalao kanina handball 2 sy 4 ity makasitraka indrindra mialoha ny amin'ny andehanan'izy ireo hiatrika izay kanina zany any Cameroun. Afatra ho an'ny vehivavy raha tianao hanampy anao ao amin'ny lakozia ny vadinao dia alaivo ny telefônina ny atao via lampe de poche fa tsy mialy eo mihitsy izy ary hanampy anao silon'le sakafo mariana toko fa ny lehilahy matoa zany lehilahy tsy hoe tsy avela jerena ny telefônina tsy resaka hoe famparafesana tsy resaka hoe inona fa tsy tiany fa tsy tiano simba ny telefôna satria ny vehivavy moko mipendapendana zay de simba ny telefôna zay ny tena marina fa ndratsika diso fandray sy diso fihevitra makasika an'ireny finday ireny dia soa rahaleva mianakavy isika rahaleva valimanaka mirahasoa ny rahaleva valimanaka dispel de efa soratana amin'ny anina de lasa hoe rahaleva valimenaka mizao fifirenany daty laterany zao inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mijafy zay marevahiny zay manasa olona lasina hitarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao